miobi an'Andriamanitra ry firenena rehetra mankalaza ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka satria nomeny fotoam-pifaliana izay iombonany olombelona rehetra ary ankalazaina manerana izao tontolo izao dia ny fahaterahan'ny mpamonjy Jesosy Kristy izany. Ity fanompompivavahana izay ankalazantsika ny Noely 2024 ity dia iombonana amin'ny tafo rehetra manerana ny FPMA. Ny birao fibenina ndrafitra azy ary dia miombonaina, miombom-panahy amin'ny kristianina rehetra manerana ny FPMA isika manatanteraka izao fanompompivavahana izao. Koa dia arabaina isika tonga Soweto ary arabaina koa ireo izay manaraka izao fanompompivavahana izao any an-tokantrano. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo anie ary hatanteraka anareo amin'ny fifalian'ny Krismasy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, mipetraka isika ry havana.
efa nitiavin'Andriamanitra fatratra zao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ho velonaina mandrakizay. Aoka izay nitahotra fa vaovao mahafaly no entiko anareo dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra manerana ny tany fa mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Koa velominy oby fa efa nandray tamin'ny fahafenony isika rehetra. Izany ny filazantsara izay mitantara ny nahatongavan'ny mpamonjy tamintsika araka ny dika teny iombonana eto Madagasikara. Ary izany no nofidina raha teo mba hanaingana ny fanahintsika indray hay velona ny Krismasy amin'ity taona ity. Aoka hiara-mitsangana ary isika ankalaza sideran'Andriamanitra ka mifamaly isika mamaky ny Salamo 8:20. Miray irava ho an'ny Tompo fa nahavita zava-mahagaga izy. Ny herin'ny fahefananana no nampiasainy azo mpandresena dia nampahafantarin'ny Tompo zany fandreseny zany teo anatrehan'ny firenena no naneho ny fampanafaka izy. Sonady noho ny Tompo ry zanak'Israely naneho fitisy toetra mahatoky tamintsika ka dia hitany vahoaka hatrany amin'ny faran'ny tany fa nandresy tokoa ilay Andriamanitsika. Ny fiangonana izao miompy. Amen. Nira fa 7:20 andininy voalohany sy faharoa ary fahaefatra. 7:20. Mivavaka isika. Midera sy mankalaza mame voninahitra ary manandratra ny anaranao zay ry Andriamanitra rainay paro zao tontolo izao ary mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra tsara ianao ary zava-dehibe sy mahagaga no entinao mampiseho ny fahatsaranao aminay olombelona. Fikendry tsara sy fikatsahana endry nasehonao tamin'ny ianao naniraka ny zanakao lahy tokana
ho amin'izao tontolo izao dia ny amonjy anay anafaka anay amin'ny ozon'ny ota ary indrindra hanalanay ambanin'ny vahoan'ny satana sy ny fatoran'ny fahafatesana ka hampiditra anay ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Miaraka amin'ny mino rehetra manerana ny tany dia manatanteraka izao fanimpom-pivavahana zao zahay hoentinay mankalaza anao ka andraisanay na koa namafisanay ny fandraisana ilay zanaka ao lahy tokana nateraka ho zaza mba ho teraka ty anatinay satria loharanom-pitahiana, loharanom-pamonjena ary loharanom-pahasoavana tsy mety rihitra izy. Raha isekeo ny fanomezam-boninahitra ao anao tompo amin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka izay asandratra ianio ary mitenena indray aminay mba azahoanay mandray ny afatry ny Noely ary mitahiry ilay fanomezan-dehibe tsy misy to azy nomena ho anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ankalazainay ankehitriny ny fahatongavany ary efa manjaka miaraka aminao sy ny fanahy masina nanaovanay izao vavaka izao. Amen. Petraka isika. Ry havana, hoy ny soratra masina, tonga teo amin'izao tontolo izao izy, Jesosy Kristy io, izy no nanaovan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nandray azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy te halala azy. Tsy afaka miambo, marina na mendrika. Noho ireo vahoaka jiosy izay nanirahana ny tompo nefa nandany tompo tamin'ny fahatongavany tetỳ an-tany isika. Ary zany ny antsonantsika hanetri-tena eo anatren'Andriamanitra. Iaiky ny fahalementsika ary vavaka mba hangataka ny amelany ny fahotantsika, hanavaozany ny fontsika, ahazoantsika mandray tokoa araka ny sitrapony ilay Kristy ny raha ny ray ho antsika, hivavaka isika. Raha eo, reseo lahatra amin'ny fananao masino zay, ahazonay mandiny tena sy manatona anao mba ho avozinao marina tokoa. Miariary aminao ny fon'ny olona rehetra tompo, ary mianjanja eo anatrehanao ny fonay sy ny fiainanay. Marina fa ireo jiosy sy vahoaka tamin'ny 2 arivo taona lasa zay dia nandahanao, tsy nandray anao. Fa zay koa dia nandahanao tamin'ny tsy fanekenay ny teninao, tamin'ny tsy fanarahana ny sitraponao. Zay koa dia tsy nandray anao tagnomponay, satria tsy nitoetranao sy ny fombanao ary ny sainao no nibaiko ny asanay sy ny fifandraisanay tamin'ny hafa, fa ny fisainanay maha olombelona sy ny fomban'izao tontolo izao. Zay koa tompo, dia nampandefitra ny lalanao sy ny planinanao teo amin'ny fiainanay, ka nanao izay daniny kibonay sy nanaraka ny fanaon'ny olona teo amin'izay nalianay rehetra. Nefa tompo, tsy ny finaritra ho ianao ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga iantsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka, ka ny rehetra izay manatona anao. Afao amin'ny fahazaran-dratsy zahay. Meo fo vaovao sy saina voadio tanteraka, dia saina sy fo mihevitra ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Saina sy fo voadio, vonina mandrakarivanao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Vonina ndray an'i Jesosy Kristy, onona ty anatinay, 4 ora amin'ny 4 ora, isa minitra, isa tsegonda, isan'andro ary mandritry ny fiainanay. Koa izany, nombonanay mangataka aminao hoe miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po,
mitalao aminao zay mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana. Sasao zay mba ho afakeloka. Ary avao zo ny fanahinay mba vonika nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahnay aminao. Amen. Andrea manitra tumbu raya wanda nitrao mamindra fuamena vi Jesus tumbu pamunzi izau Amindra fuamina Ifanai masina Ai papi unau Amindra riavana mpamonjy mitondra famelan-keloka ary mizara fiadanana sy mitondra amin'ny fiainam-baovao. Ilay mpamonjy ankalazaintsika ny fahaterahany anio. Ko anao izay tia anatona azy, ho anao izay nibebaka marina, raiso amin'ny finoana sy fahatokiana, ny teny somahafaly manambara ny famelana ny helontsika sy ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra indray. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aoka hiara-mitsangana isika. Satria misy zaza teraka ao antsika. Misy zazalahy izay nomena antsika. Ka eo an-tsory ny mari-piandrianany. Ary ny anaram-boninany dia atao hoe mpitondra mahay, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andriana mitondra fiadanana. Dia ho Jesosy, izaho ny fahazavana. Izay tonga amin'izao tontolo izao mba tsy toetra ao amin'ny aizina, izay rehetra mino aho. Raha misy mandreny teniko ka mitandrina ireny, dia tsy manameloko azy aho, satria tsy hanameloko izao tontolo izao no nahatongavako fa hamonjy izao tontolo izao. Velona ny mpamonjy anao, koa voavela ny eloko noho ny anarany masina. Aleloia, miderany tompo. Miaraka ny fiangonana. Indro Andriamanitra ny famonjenantsika, dia atoky isika fa tsy mba hatahotra, fa ny Tompo Andriamanitra ny herintsika sy fiderantsika, fa efa famonjenantsika izy. Samba samba zana are tamele ena medenana ezana kaumala lana maisu samba samba zana Antsika zay nibebaka marina ary. Izao ny tenin'Andriamanitra entintsika mitahiry. Izany famelan-keloka sy fanavaozana izany.
aoko aminareo zao saina izao zay tao amin'i Kristy Jesosy koa zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nandritry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia rehefa hahafatesana tamin'ny hazo fijaliana koa izany no nanataon'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no alehan'ny lohalika rehetra na any an-danitra na ny ety an-tany na any ambanin'ny tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika ry havana. Zao dia ireo zanatsika ao amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra no anao anjara hira ny fankalazana amin'izao krismasy zao. Mangataka ny mpampianatra sy ny mpitaiza hitarika ny ankizy eo ankaty. Je demande à tous les enfants de la STA de venir ici. Vous allez entonner un chant de louange.
efa namelany elontsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, ankehitriny izy dia te hizara ny teny amintsika. Ho aminareo anie ny Tompo, ataontsika ny hira fa 2:70 2:70. Ivavaka isika. Manoloana ny tabatabany zao tontolo izao sy ny fahavarianana maro samihafa ateraky ny fomba ny tsy mahalalanao, dia mangataka aminao zay Tompo, ampangino ny ety anatinay ety, azahoanay mandre ny feon'ny anjely, azahoanay mandray ny fanambarana, lay marina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary tanterahanao amin'izay rehetra matoky anao sy mankatoa ny teninao. Meo anay ny tsy mpiaino manadino, fa ho mpiaino kosa mahay manongila tsofina ary vonina natateraka hatrany hatramin'ny baikonao, ahatonga anay ho mpanompo mendrika ilay zanak'Andriamanitra tonga teo amin'izao tontolo izao. Koa dia velomy amin'ny teninao zay, ampafantaro ny lalanao zay, mba hiainanay feno ny vokatry ny Krismasy. Amen. Ny teny voalahatra ho antsika amin'ity andro Krismasy ity dia ao amin'ny Isaiah-paminany, boky ny Isaiah-paminany 2:50, ny 7 ka hatramin'ny 10. Tohizana ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 1 zany, ny 1 ka hatramin'ny 9. Hebreo 1 1 ka hatramin'ny 9, dia faranana amin'ny filazantsarany Jaona 1 1 ka hatramin'ny 12. Filazantsarany Jaona 1 1 ka hatramin'ny 12. Vakina amin'ny dikateny iombonana izany. Isaia 2:50 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10. Endre tsara tokoa ery an-tendrombohitra ny famindran'ilay mpitondra hafatra, zay manambara fiadanana sy mampita hafatra mahasambatra, ary manambara famonjena ka manao anziona hoe mpanjaka ny Andriamanitra ao. Njano ny feon'ireo napetraka ao pitily, manandrapeo izy ka miara-miorakoram-pifaliana, satria mahita maso ny fiverenan'ny Tompo ao ziona. Manaova orakoram-pifaliana, ka redony ny hiram-piobiana ry toerana ravo ao Jerosalema, satria efa nampahery ny vahoaka ny Tompo sady efa nanavitra ny Jerosalema. Nahariary ny Tompo teo mason'ny firenen-kafa rehetra, ny hery maneo ny fahamasinany, ka hita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Tohizantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 1 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Hebreo 1 1 ka hatramin'ny 9. Efa imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa no nitenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa, dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany tamintsika. Io zanany io no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, ary notendreny koa mpandovan'ny zavatra rehetra. Taratra mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra, sady famantarana velona zay tena toetra mampiomban'Andriamanitra izy,
ary ny teniny manan-kery ny azonany ny zavatra rehetra. No ny avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy, dia mipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. Tonga ambony lavitra noho ny anjely ny zanaka, satria nandovanarana tsara noho ny an'ireo izy. Fa tsy nisy naoviana naoviana, anjely ny lazan'Andriamanitra hoe zanako ianao, ray niteraka anao aho manomboka anio, ary koa hoe zaho ny rainy ary izy ho zanako. Rehefa napiditra ny zanany lamatoa hoe eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia niteny hoe aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankoaka eo anatrehany. Tsangana isika manao ny andininy fahaefatra. Matoky, matoky, yamanara azeza ila babonze efi nane gedena Zao no natoko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7-20. Tamin'ny voalohany voninahary an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia efa nisy ilay teny. Ilay teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany, ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay teny. Izy no narian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo izy, dia tsy nisy ary ny zavatra no ariana. Ilay teny nirakitra ny aina, ary io aina io nitondra fahazavana ho an'ny olombelona. Ary ny fahazavana dia mamirapiratra ao anatin'ny aizina, ka tsy nahasakana azy ny aizina. Nisy lehilahy anankiray ny rahan'Andriamanitra, Joany no anarany. Tonga hijoro vavolombelona Joany, dia vavolombelona nambara ilay fahazavana, ka ny afatra nampitainy Joany no ampion'ny olona rehetra. Tsy hoe Joany na Jaona ny fahazavana, fa izy ny vavolombelona nambara ny fahazavana. Ilay teny ny tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny, ary izy no nariana n'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy, fa tsy niraisy ny mpiray firenena aminy. Kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy, dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomba ny olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy, fa araka ny fomba n'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona, ka niara-nonina taminay. Feno fahasoavana sy fahamarinana izy, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra avy amin'ny ray ho an'ny zanaka lahy tokana. Vavolombelona manambara azy Jaona, ka niantso mafy hoe izy n'ilay voalazako hoe ilay tamy aoriako dia lehibe noho izaho satria efa nisy talohako. Feno are-pahasoavana ilay teny, ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozy tsy ritra, satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Amen. Rae masenoma na masenana raika amin'ny fitopolo andinin'ny faharoa ataontsika mialoha ny itoriana ny tenin'Andriamanitra.
zao dia rahantsika manonona ny fanekempinoana nisy anina izay raisintsika amin'ny fiangonana kristianina maro manerana izao tontolo izao. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany zao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy ny naharina izao rehetra zao. Noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, ary nijaly izy ary maty ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araky ny voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy ary nipetraka eo tanan-kavanany ray. Avy any viny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Tamin'ny fahafianony ny nandraisantsika rehetra, koa avelomy ny oby. Tamin'ny fahafianony Kristy no nandraisantsika ny fahatanterana avy amin'Andriamanitra, ary ny vokatra zany eo amin'izay tena mino dia oby, fisaorana, fankalazana, fiderana. Ry havana, anisan'izay mampieritreritra ny tsy kristianina amintsika kristianina sasany, dia tsy takatsika loatra ny hevitry ny hoe mioby. Ny midera no haintsika, midera, mandokadoka, milaza zavatra lehibe. Fa zany mioby zany dia mampiasa ny tena manontolo ary mampiseho amin'ny alalan'ny fihetsika manontolo fa faly. Ary faharoa manarakaraka an'izany, tsy mifaly fotsiny fa mankalaza ilay loharanon'ny fifaliana. Hoy aho hoe tokony ianarantsika izany satria ny misionera izay tonga tany amintsika dia natahotra mafy fa sao dia afangaron'ny olona amin'ny fanimpon-drazana ny fanimpona an'Andriamanitra. Ka fantatsika tsara fa rehefa misy joro na rehefa misy vavaka na fivavahana atao amin'ny razana, atao amin'ireny toerana fankatovana ireny, dia mitsinjatsinjaky ny olona, mandihy ny olona. Ka sao dia hoy ny misionera, sao dia afangaro amin'izany ka dia natao fiobiana malefaka. Fa tsisy mihetsika, tsisy an'izany fiobiana malefaka izany. Raha hisaotra vena, saotra re. Zany vena ataontsika raha misaotra. Fa tsy atao eny tsara. Ary raha mioby zany, ao anatin'ny fiobiana ny fihetsika. Ao anatin'ny fiobiana ny fitehafa. Ao anatin'ny fiobiana ny feo mahery. Eny mety mikikika azy, fa tsy kikika anadala. Misy ny kikika anadala mako. Tiany fotsiny mba hoe ny feony e. Hoe! Dia zay fotsiny. Fa tsy kikika anadala, fa kika mitodika amin'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra. Ianarana koa zany hoe kika manaja izany. Ry havana, tamin'ny fahafianona ny nandraisantsika rehetra dia ny fahafianon'i Kristy. Ny fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra sady ny zanany io fanomezana io no avy amin'ny zanany koa ny andraisana fanomezana io fanomezana io. Io ny fanomezana tsara indrindra.
Amin'izao andro noely zao dia fotoanany fanomezana ny cadeau. Anika mitady tokoa ny olona. Aiza ireny ahitako ny cadeau tena tsara nefa mora. Aiza ny ahitako ny cadeau tena tsara omeko ny olona tiako. Fa Andriamanitra tiantsika ary tena tiantsika. Ka ny fanomezana tsara indrindra no nomeny antsika. Ary ny fanomezana lafo indrindra nomeny antsika. Ary zany ny voalohany. Fanomezana lafo vidy. Ny fanomezana lafo vidy indrindra teo amin'Andriamanitra no nomeny antsika dia ny zanany lahy tokana. Raha misy amintsika manana zanaka lahy tokana dia mahatsapa an'izany tsara. Io ilay tokan'ny aina. Ilay tokan'ny aina. Manahoana reny fihetsem-po raha marary io na misy zavatra manjoany io na sanatr'izany mety hoe ren-doza io ka tsy hanana zanaka intsony izay mivady. Manahoana re zany? Zany ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra, Jesosy Kristy, zay teo akaikiny, teo ampifony, izay nilalao teo anilany. Zany zanaka lahin'Andriamanitra ambarany ohabolana fa ilay arsitekta teo akaikiny rainy, nilalao teo akaikiny. Nafoiny. Nandao ny lanitra. Ary navela ny hidina tety, fadiranovana. Tonga tany amin'ny Jiosy izy satria mpanjaka ny Jiosy, tsy niraisy ny Jiosy. Tonga olombelona izy, tsy niraisy ny olombelona. Any amin'ny fitoeram-biby izy no teraka. Nafony fiandrianany sy ny toeram-boninahiny izy satria tian'Andriamanitra loatra isika. Ka ny fanomezana lafo vidy indrindra no nomeny antsika dia Jesosy Kristy. Manahoana nefa ny alahelo? Raha maneritreritry anao hoe le cadeau faran'izay tsara indrindra mihitsy no vidiko, no omeko ho an'ity olo tiako ty, nefa tsy raisiny. Manahoana ny deception-tsika? Nefa tahaka izany mihitsy Andriamanitra. Tonga tany amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy. Tonga tany amin'ny taniny izy, nefa ny mpiray tanirazana taminy nanda azy. Zao anefa. Tsy miova amin'ny fitiavany Andriamanitra. Ary zany nanavaozany ny fankalazana ny Krismasy isa-taona mba hampatsiarovana amiko sy aminao. Io cadeau lafo indrindra io. Izay indraindray mety ho ambokambony ihany. Izay indraindray mety ho adino ihany. Ny fanomezana lafo vidy indrindra eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra no efa nomeny antsika. Raiso tompoko. Raiso. Ny fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra dia ny zanany ary koa ny fanomezana avy amin'ny zanany no nomeny antsika. Fanomezana maharitra indrindra zany. Tsy fanomezana mandalo e. Io le fanomezana nomenao ny zanakao io amin'ny herintaona ihany io dia efa simba. Mety afaka ray volana akory aza ny sasany. Fa misy fanomezana maharitra. Jesosy Kristy tonga onona amintsika, Immanuela. Zany hoe amintsika Andriamanitra. Ary tonga onona amintsika maharitra ampitoetra ny fiadanany amintsika. Ny fiadanako nomeko anareo ny Tompo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao nomeko anareo. Eto amin'izao tontolo izao feno fahoriana no misy antsika, nefa matokio izy. Zaho efa naresy izao tontolo izao ary manome ny fiadanako ho an'izay matoky aho. Fanomezana maharitra nomen'Andriamanitra antsika. Amin'ny herintaona indray fanomezana dia ovana. Amin'ny herintaona indray dia tsy maintsy manome isika. Fa ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay, tompony ny harena rehetra, manome anao fanomezana maharitra ary ny maharitra indrindra. Fanomezana lafo vidy, fanomezana maharitra, fa fanomezana tanteraka indrindra koa. Tanteraka. Satria mariky ny fitiavany lehibe. Tianao Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra, tia izao tontolo izao Andriamanitra, toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Dieu vous aime. Dieu nous aime.
takatsika ve zany e? Manahoana ange le mpifankatia vao mifankatia e? Satry ho eo ihany. Manao rambon'le anankiray aza indraindray. Fa manahoana kosa tsika tao menatra rambon'ny Kristy. Ry havanao, aza menatra no rambon'ny Kristy ianao. Fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra. Tiany ianao, aza miala amin'ny fikiro izy. Fanomezana tanteraka ny fitiavan'Andriamanitra. Satria mariky ny tsy fahafoizany antsika. Indro za momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Hoy ny irantsika ny olona mety mandao. Jesosy no tsy mandao. Tsy mahafoy antsika io fanomezana io e. Te hiaraka amintsika isan'andro io fanomezana io e. Ao amintsika ny tompo. Indro za momba anareo mandrakariva. Ny mpandinika dia milaza fa rehefa vao mifankatia ao ny olona, ny mpivady io, dia collant be mihitsy izy. Hitanao tena tsy mahita olona roa anao fa ohatran'ny hoe olona anankiray. Dia mandeha ny fotoana dia lasa salan'ny fampiataka izany. Fa rehefa indray melehibe, ny statistika milaza zany a, dia miverina indray. Fa tsy ohatran'izany ilay fitiavana ny Kristy itiavana antsika. Manomboka any amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany collant. Miombona. Ary zany ilay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika sady tanteraka. Miaraka aminao foana. Dieu est avec nous. Zany ny Krismasy. Ary fanomezana tanteraka ny fanomezan'Andriamanitra satria ny mariky ny fifikirany amintsika. Inona nahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra? Inona? Loza ve, fahafatesana ve, Covid ve? Tsy misy. Fa na inona amin'izao zavatra ary zao, tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Te hifikitra aminao ane le tompo e. Satria tiany ianao e. Zany nafatry ny Krismasy. Fitiavana lehibe tsy misy to azy. Fa ny fanomezana tsara indrindra no nomeny ianao Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nomeny ianao fanomezana tanteraka tsara indrindra. Ny fanomezana lafo vidy. Ny fanomezana maharitra indrindra. Ary ny fanomezana tanteraka indrindra. Ka dia nomeny ny Krismasy. Nomeny antsika ny fankalazana Noely. Ady hevitra amin'izao andro izao no hoe io ange fety jentilisa e. Fety ny fankalazana ny masoandro. Io 25 décembre io. Ary zany tokoa izy tamin'ny andron'ny Romanina. Saingy nininanao izany mihitsy ny mpitondra fivavahana mba hanitsahana an'io fankalazana io ka tsy ilay masoandro. Zay zavaboary ihany no ankalazaina. Fa ilay fahazavana izao tontolo izao, ilay masoandro maharitra mandrakizay mitondra anao ho any amin'ny paradisa. Zany. Ady hevitra ny hoe tsy 25 décembre io ka nataonao 30 aza angeny io e. Tamin'ny fotoana hafa ange io tamin'ny volana febroary e. Aprily akory azy, marsa sy aprily. Zany no nanombatombanana anazy. Tsy zany no zava-dehibe. Manome izao tontolo izao. Fotoana anankiray azahoany mifaly Andriamanitra. Zany no lazain'ny anjely. Indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Dia fifaliana lehibe ho an'ny olombelona rehetra. Ho an'ny olona rehetra. Gaga fa na ny silamo aza dia mba mankalaza Krismasy. Le retsy. Manao arbre de Noël. Nefa Jesosy tsy noiny. Ka ny tanjon'ny Noël dia ny fankalazana an'Andriamanitra. Fankalazana an'Andriamanitra. Satria manambara famonjena izy. Ny tanjon'ny Noël dia ny famonjena. Mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy ankalazao izy. Fankalazana ny tanjon'ny Noël. Ary ny Noël dia fampihavanana. Fampihavanana ny Noël. Ny tantaran'ny Krismasy ambaran'ny lioka dia milaza zany. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra fiadanana ety ambony tany amin'ny olona kasotrahany. Indray mandeha
nyresaka tamin'ny mpitandrina iray amin'ny fiangonana zandriny zay tsy mety mankalaza ny krismasy. Tsy ozy ny tokony ankalazaina fa ny paska. Dia hoe taminy hoe oly retsy a. Manomboka amin'ny Noely ange ny Paka raha tsy teraka ho nofo ange Jesosy tsy maty e. Ahoana moa nofatiny efa tsy velona akory? Teraka Jesosy vao nitondra ny fijaliana tokony ho antsika rehetra ary maty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy Paska raha tsy misy Noely. Ary tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty raha tsy misy fahafatesana. Zavatra mitohy lamina petrak'Andriamanitra zany. Ka inona ary ny afatry ny krismasy? Fampihavanana. Ilay olombronjena mankalaza n'Andriamanitra ary ilay Andriamanitra be fitiavana mizara fiadanana ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahana. Amin'izao andro Noely izao, izay anapotipotehan'Andriamanitra ny efitra rehetra mampisaraka ny olona aminy, ka ampitany amintsika ny afatry ny Noely amin'izao fotoana ny Noely izao. Manahoana ny fihavanana ao amin'Andriamanitra? Manahoana? Aza velo sakana ninonina satria efa tonga Jesosy. Ary rehefa tonga Jesosy, mambitrana ny fihavanana, manjary mpanompo ny fihavanantsika mihavana amin'ny namantsika. Hoy ahy teo hoe tsy misy ene ny Paska raha tsy misy ny Noely. Efa any amin'ny Noely dia efa mianjaanja ny lakroa. Izay mampihavana antsika amin'Andriamanitra, mampitohy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary mampihavana antsika amin'ny samy olombelona. Tsy misy fetin'ny krismasy ao anatin'ny lonilony, ao anatin'ny kankay, ao anatin'ny fiterezana lolo-po. Tsy misy krismasy ao anatin'izany. Tsy misy krismasy ao anatin'ny fifanaratsiana sy ao anatin'ny fitsokotokoana. Fa efa tonga lay ampihavana. Hoy Paoly rehefa milaza azy, izy no fihavanantsika izay nampiray antsika rontonta. Izy lay fehizoro izay mampiray, mahatonga ny trano aorina ho tokana sady mafiorina tsara sady mafy. Noely fanambarana famonjena, miteraka fankalazana. Noely fampihavanana, miteraka fifaliana. Fifalian'ny vita fihavanana. Move zaho sy ianao tanteraka amin'izany fampihavanana izany. Ary farany, ny Noely dia nataon'ny tompo indrindra ho fankalazana. Fankalazana. Ny magy ery olona ka tsy olona pino e. Antsonako hoe jentilise. Dia tonga ireo, kintana no hitany. Fanambarana tamin'ny alalan'ny kintana, misy mpanjakany Joso no tonga. Dia tonga izy, dia araka ny fanao, dia nitondra fanomezana, marika izany. Fa na mijentilisa aza, dia antsoin'Andriamanitra, asain'Andriamanitra, anaiky an'i Jesosy Kristy ho hany tompo sy Andriamanitra ary mpanjaka. Zany ny magy. Rehefa lasa moa ny magy moa ny vavaka izy, tsy voalaza mihitsy. Tsy tatrasy ny magy. Fa zay rehetra nandray azy kosa hoy ny fanambaran'ny filazantsara, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Reto magy reto, na nome fanomezana fotsiny. Ohatran'ilay nandrotsaka rakitra. Saingy tsy nandray kosa ny tompo. Anika dia tsy tanteraka ny fifaliany. Ny magy nankalaza. Ny mpiandry ondry nankalaza. Fa rehefa avy nahita ilay zaza tao am-pihinanam-bilona izy, dia niverina ary nidera sy nankalaza n'Andriamanitra hoy izy. Marika, solitenan'ny jiosy ireo. Izay sain'Andriamanitra ihany koa, ahafantatra nyity mpanjaka ny voninahitra tonga hamonjy izao tontolo izao ity. Ny magy nankalaza, ny mpiandry ondry nankalaza, ary ny anjely koa dia voalaza fa nankalaza. Nankalaza n'Andriamanitra ny anjely. Ka tsy ilay anjely ny teny fotsiny, fa nisy anjely marobe
hoy ny lioka toko 7 sy 8 tonga koa niaraka tamin'ilay niteny teo ary niara-nankalaza n'Andriamanitra. Ny magy nankalaza, ny mpiandry ondry nankalaza, ny anjely nankalaza, ary ianao, ary zaho, ary sika. Angina, faly fotsiny fa nandray kadao ve? Faly fotsiny fa nisakafo tsara ve? Sa kosa tereny zao fitiavana lehibe asehon'Andriamanitra zao tsy mety mangina. Misaotra, midera, mankalaza. Ry havana, tamin'ny fahafianon'Andriamanitra ny nandraisantsika rehetra, fanomezana lafo vidy, fanomezana maritra mandrakizay, fanomezana tanteraka. Fa ao anatin'izany, inona ny fihetsem-poko, inona ny fihetsem-ponao? Ankehitriny, eto isika, to mangina satria tsy maintsy miaino izany feo zany, toy ny feon'ny anjely. Nefa meteza, ho tahaka ny mpiandry ondry. Meteza ho tahaka n'ireo anjely. Meteza, tsy angina. Idera sy ankalaza ary-ny voninahitra an'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny teny ihany, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fiainana isan'andro isan'andro. Izao Krismasy izao ane. Ka ho fampidirana antsika. Izao Krismasy izao ange ho premier pas antsika ao amin'izany. Ka ny fiainantsika manontolo, mamita ity 124 ity, ary mamakivaky ny taona 24 ary mandra-pitsenantsika ny Jesosy Kristy iverina ny fiainantsika ny ho fankalazana, ho fankalazana, ho fankalazana. Ho bio, ankalazao, la efa nanomeanao ny fahafenony tao amin'ny zanany de Jesosy Kristy ilay teraka ao antsika, de manaova Krismasy sambatra. Tsangana isika mandray fitahiana. De ao aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinana ary hahatonga anareo vavolombelona mahatoky ho tendren'Andriamanitra kosa, ho mpanapaka ny be ao amin'ny fanjakany satria Jesosy Kristy le efa tonga no fiainanareo. Mahatoky ilay niantso anareo amin'izany fanomezana tsara indrindra zany. Izy hatanteraka zany amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
fotoana tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharam-piangonantsika mangataka ny tompona andraikitra mba androso amin'izany. Fampamonjy no teraka ho anareo anio an-tanan'i Davida dia Kristy Tompo. Lioka toko faharoa andiny faratra ambin'ny folo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo amin'ny fofeny fifaliana sy fankasitrahan'Andriamanitra no irabanantsika rehetra mahatratra ny Noely 2024. Izany fiarabana izany dia avy amin'ny mpitandrina sy ny komitin'ny tafo ho antsika rehetra tsy ankanavaka, ho antsika tonga eto sy ireo marobe manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika amin'izao ahafahantsika miara-mankalaza ny Krismasy izao. Dia raina mandrakizay any ny anarany. Toerana mbola tsy niangonan'ny FPMA Toulouse no nomen'ny tompo maimaim-poana ahafahantsika miangona anio. Izany dia noho ny fahalemem-panahin'ny tompony Andriamatoa Asima izay saorana manokana etona. Sy ireo mpiara-miasa aminy dia ny zanaky ny fiangonana manampy antsika Andriamatoa Rija sy ny mpiara-miasa aminy. Mbola mirongatra indray manerana izao tontolo izao ary eto amintsika koa ilay valana retina manafika ny zanak'olombelona. Ny teny tompo anefa dia manao amintsika hoe misaory amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra aminareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aleloia, voninahitra ho an'ilay Mesia mpamonjy mitondra fiadanana, mampiavana antsika amin'ny ray, mba hiavana antsika amin'ny samy olona, manazava ny maizina rehetra ty anatsika mba hampahery, manome fifaliana maharitra sy fampanantenana vaovao antsika amin'izao andro Krismasy izao, na dia ao anatin'ny valana retina aza isika. Ko raiso izy, fa ho hitanao fa ho sambatra tokoa ianao. Tsy voasaka ny valana retina ny fiadanana entin'i Jesosy Kristy ho antsika ary maimaim-poana izany. Izany no fahagagana ateraky ny Noely. Amin'izao fotoana mahamaro antsika izao dia tiana mafisina vetivety ireo dingana lehibe no diavin'ny fiangonana nandritra ity taona ity. Ny lehibe indrindra tamin'izy ireo dia ny firosoantsika lalindalina koa amin'ny fifidianana trano fiangonana. Mbola isy fotoana manokana anazavana antsika izany vina lehibe izany rehefa avy eo. Misaotra ny tompo koa isika fa nitsangana ny association ESPMA, Entraide Solidarité Protestante Malgache de Toulouse, miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Brao, dingana lehibe zany satria fitaovana ahafahan'ny fiangonana manao ny asa sosialy rehetra sy ny zavatra maro hafa koa. Afaka niverina ny angona indray tsika tamin'ity taona 2024 ity, ka tsy nisy intsony ireo fepetra tamin'ny famononana ny toerana tao am-piangonana. Maro ny asa vita tao amin'ny sampana. Misaotra ny fiangonana hatrany namaly ny antso maro tamin'ny fanaovana ny rakitra sy ny adidy an-tsitrapo. Tao anatin'izany rehetra izany anefa ary mandraka ankehitriny dia ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no tsy maintsy arahana. Koa araka ny teny tompo manao hoe aza matahotra ianao fa ombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao anao Andriamanitra ao. Dia matoky ny fandaharan'ny tompo sika amin'ny ho avy rehetra. Ento-pamaranana ary, hoy izay hoe manaova Krismasy sambatra daholo miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay andriany fiadanana sy loharano ny fihavanana, ary mirary antsika hatratra ny farany taona 2024 andiny taom-baovao manaraka indray. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Toy izao indray ary havana ny vaovao sy ny asa aza miandry antsika eto amin'ny FPMA Toulouse. Vaovao avy amin'ny faritany fiarabana Krismasy. Fifaliana ho an'ny Brao ny misolo tena ny fahatsanina ny faritany Atsimo andrefa na manontolo
miarahaba sy mirary krismasy sy taom-baovao sambatra anjakan'ny fitiavana sy ny fiadanana ho antsika tsiraray sy ny fiangonana manontolo. Maro sy mavesatra ny adidy sy andraikitra miandry ny faritany atsimo andrefana mandritra ny taona 2020 sy 2020. Singanina amin'ireny ny zakabe paritany izay atao an'i Clermont-Ferrand ny 13 sy 14 ny volana aprily raha sitrapon'ny tompo. Ankoatr'ireo lasy sy fiofanana samihafa. Asan'Andriamanitra ireny ka izy tompon'ny asa no ampitombo hatrany ho antsika tsiraray ny zontom-po sy fahirezana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Azahoantsika miatrika sy manomana ary manado-tosa izany am-pifaliana. Mamangy sy manao velomanareo eo ambany fahasoavan'ny tompo ny mpitandrina mpandrindra ny faritany atsimo andrefana Charles Rakotondramanana, ny filohan'ny faritany atsimo andrefana Amperinasa Tahina Ramily Arson ary ny filoha vaovao Nadia Delmotte. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Filazana manjo. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no ahazahoako tombony. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo mpianakavin'ny finoana ao amin'ny Kristy Jesosy fa ny iray malalanay raha voanjanahary Prudhomme Rajaona Arvelo dia natson'ny tompo ody any amin'ny talata 2 Desambra. Hoy ny zanany Rakotony indray natoky sy nasolo mianakavy ary ny fianakaviana manontolo. Vaovao avy amin'ny sampana zava-maneno Endripeo. Ny sampana Endripeo dia mivarotra ny calendrier 2020 sy 2020. Izany dia natao fanohanana ny asan'ny sampana. Koa aza misalasala mbola nao famandriana any amin'ny birao na miantso ny filoha Andriamato Elmano zany na manantona ny stand Endripeo. Vaovao avy amin'ny vondronasa serasera. Ny fandaharana voatsinampi ny radio antso ny filazantsara izay natokana ho an'ny Noely dia azo enona ao amin'ny tranokala sy ny pejy Facebook FBMA Toulouse. Vaovao mikasika ny vina trano fiangonana. Araka ny tapaka teo amin'ny fivorian'ny mpandray dia anangona 300 000 euros isika mandritry ny roa taona ka efa mandray izay fotsika atolotra amin'izany ny tompon'andraikitra, tonom-bola na don ponctuel. Mbola roso amintsika ihany koa ny mikasika ny souscription azahoantsika mandray anjara rehefa vonona izany. Fa ho anao kosa izay efa vonona ny anefa ny anjara brikinao dia aza misalasala manatona ireo tompon'andraikitra eo amin'ny stand etsy aoriana eo am-piravana fa efa vonona ny andray izany izy ireo. Nisy fianakaviana iray avy eo amin'ny komiteny tranon'ny fiangonana nanome tonom-bola 5 000 euros ka aloha isam-bolana mandritry ny roa taona. Fanavaozana ny mpanjiny-bola. Mifarana ny alahady 12 Janoary ny fisoratana anarana amin'ny mpanjiny-bola mandritry ny roa taona ho avy. Ny fifidianana dia ho tanterahina amin'ny alahady 13 Janoary koa izay te hirotsaka ho fidiana dia afaka manantona na miantso ny filoha. Fiantsona ny fivorimben'ny mpandray. Antsona ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ho tonga ny fivorimben'ny mpandray ny alahady 7 Janoary izay fotoana andinina raharaha rososina. Voalohany dia ny fanavaozana ny fitsipika anatiny, fampidirana ny vondronasa fitaizana, ny rafitra ny diakon'ny vala sy ny diakon'ny firaisan'ny sampana. Ary ny faharoa dia ny ampiakarana ny adidy. Araka ny efa voalaza teo dia efa nitsangana ny komity mpitantanana na ny conseil d'administration. Averina eto ihany zany amin'ny mamarobe antsika androany. Misokatra zany ny fisoratana anarana hiditra amin'izany association zany amin'ireo membre vaovao dia Jean-Yves Rakotomalala, Flou, na Lalao Andrianjatovo mpitantsoratra, na Lydie Rasolofo Mpitambola, na Niony Andrianjavitrimo mpandrarany vola. Ny Assemblée Générale izay nivorona nangana ny conseil d'administration dia nanampaka fa 180 euros annuel ny cotisation ho an'ireo mpikambana rehetra. Mikasika ny rakitra anio, ny valopirakim-pisaorana krismasy izay nozaraina tamintsika teo ampidirana dia ho tatazana manokana mialoha ny rakitra mahazatra. Ampatsahivina nefa isika fa efa mitambatra ho iray ihany na ny rakitra voalohany sy faharoa fanao teo aloha ary miaraka koa ny rakitra fanolorana rakitra fandraisana.
Vaovao mikasika ny fitombavaka famaranana ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiny tsy tapaka nandritry ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny, dia manentana ny fiangonana manontolo ho tonga mavitrika amin'ny fitombavaka famaranana ny taona amin'ny zoma raiky amin'ny telopolo desambra amin'ny 7 ora sasany ariva ao amin'ny Vieux Temple. Azontsika atao tsara zany mialohan'ny hanaovantsika réveillon. Mikasika ny asa fitandremana, misy permanence ataon'ny mpitandrina amin'ny talata ho avy izao amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora. Ary ny alakamisy koa amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora sasany ao amin'ny birao. Angatahana nefa isika hiantso ny mpitandrina haka rendez-vous arak'izay azo atao mba tsisy hifanindry amin'ny hafa ny fotoana. Tsy misy kosa ny étude biblique mandritry ny fialan-tsasatra. Mikasika ny fanadiovana ity trano ity anio. Ny sampana valo sy ny fiangonana manontolo no hanadio ny sala hiangonantsika androany. Ho anao koa izay te-hanao soroka miara-milanja amin'ny tompon'andraikitra efa manantanteraka izany, dia tena raisina an-tanandroa. Satria raha miara-manao tanamaro isika dia ao voadio aingana ity trano izay nampindramina antsika maimaimpona ity. Efa misy tompon'andraikitra hitarika antsika amin'izany ka miandry ny consigne rehetra arahina amin'izany isika. Dia vaovao farany avy amin'ny sampana tanora kristianina. La STK nous informe que suite aux commandes J25, les tableaux, mugs et gourdes seront distribués à la sortie du culte pour ceux qui en ont commandé. Le textile, les suites, les t-shirts et les sacs de sport arriveront dans un mois. Tozao ndray zany antiarintsika manaraka. Raha pitso alahady 9 desambra dia alahady ny fianakaviana masina ao amin'ny Vieux Temple ary misy batisa amin'ny 10 ora sy sasany toy ny mahazatra. Ny alahady 2 janoary kosa dia alahady ny taom-baovao dia amin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny Temple du Salin. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary manentana antsika hatrany hitondram-bavaka ny asa amandrara rehetra izay sahan'ny fiangonantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana araka ny nambara teo efa nataontsika nandritra ny heritaona latsaka kely izay araka ny fanapa-kevitry ny mpandray fanasan'ny tompo raha teo dia atambatra avokoa ny ray mandeha ny rakitra ka na ilay rakitra voalohany sy faharoa fanaontsika teo aloha na ny rakitra fandraisana dia atambatra ary ataontsika mafonja mba azahoana manatanteraka ny asan'ny fiangonana. Araka ny voalaza teo koa ny rakitra rakim-pisaorana krismasy zany dia tatazana mialoha ny rakitra izay fanaontsika. Tsaroa fa izay mamy fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra ataontsika ny hira ny fanesy dia ho tatazana ny rakitra. Eteraka le betle an betle itombony Jerusalem. Alleluia, alleluia. Mivilo nanaluia, naluia, iluminate. Alleluia, alleluia.
petraka isika. Ry havana zao dia tonga amin'ny fotoana manokana zay anolorana antsika indray ny tetikasa mikasa trano fiangonana isika. Misy ihany ny ere amin'ny solaitra manjelatra ny support zay hoentina mandravaka izao fanolorana izao. Ry havana nisy tao anatin'ny fotoana maromaro zay, volana maro raha tsy ataona aza, misy ny olana. Zao no teny zay niraisina avy tao amin'ny boky ny Agay. Zao no lazainy Jehovah tompony maro, heveriny ny lalanareo. Efa namafy be nareo nefa kely ny taominy. Mihinana ianareo nefa tsy voky. Misotro ianareo nefa tsy afa-po. Mitafy ianareo nefa tsy mafana. Ary zay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitapoloka. Nisy ny olana. Misy efatra amin'ireny no singanina. Ny voalohany dia tsy omby antsika intsony ny vieux temple rehefa lahady sotra. Matetika dia midéborde sika ary tsy manara-dalàna. Raha ny tena marina raha misy contrôle dia mety voaroaka ny olona zay niotra na mety tsy azo intsony ny vieux temple isika. Ny olana faharoa hitantsika fa tato ato zany dia tsy azo intsony ny Église de Christ Roi zay fiangonantsika rehefa fotoan-dehibe indrindra ny krismasy. Ary eritreretina fa mety tsy ho azo intsony mihitsy noho ny fitantanana vaovao ao aminy. Ny fahatelo, ny olana. Ny hetsika rehetra zay mila trano dia natao ihany ny sasany fa nandoavana ho fatrano lafo. Ny sasany dia najanona mihitsy satria arak'izany lafo loatra ny hofatrano. Ary ny sasany dia najanona satria tsy mahita trano sahaza. Dia maro ireo hetsika zay tsy tanosaina eto, tsy vita. Na dia fanao ny fiangonana aza noho ireo olana ireo. Ny fahaefatra, tsy ampy ny efitra ivoriana sy anaovana ny aktivité. Anika manjary manano sarotra ny fandaminana. Mibosesika ary indraindray aza dia lazaina hoe manao embouteillage mihitsy ny fangatahana efitra azo ny sampana sy ny sampandraraha mivory satria tsy ampy ny efitra. Ao anatin'izany anefa dia manana ny fijeriny antsika ny tompo. Vinany io. Ary zany viny zany napetraka tamintsika ary tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany. Araka ny Nehemia 2, ny 9:20 izay fitinina amin'ny hoe andeha hitsangana ka hanangana. Arak'izany dia teraka ny vina hananana trano, ahafahana mamory, manompo ary koa mitombo amin'ny mahampino sy mitombo amin'ny asa. Arak'izany dia vina mijery lavitra sy mijery lehibe ny natolotra. Zany hoe trano mahazaka hatramin'ny mpivavaka arivo ary misy trano fivoriana maromaro no atsangana. Nahoana no arivo ianareo? Eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 800 eo tsika rehefa betsaka ny krismasy. Ary inona fa afaka 20 taona, afaka 30 taona, ireo taranaka ny oriana dia hitombo lavitra noho izany. Ary satria vina lavitra no jerena, vina mijery lavitra, mijery lehibe koa no atao araka ny tenin'ny faminaniana.
zay nyraisina ihany tao misoratra masina hoe atanatanao ny vavanao fa ho fianoka. Dia zany nitarika ny fiangonana sy ny komitin'ny trano ho amin'izao vina atolotra antsika izao. Araka izany dia natsanga ny fiangonana ny komitin'ny trano izay misy mpikambana 410 ary nananganana tarikasa 5 dia ny tarikasa aim-panahy, tarikasa fanetsiketsehana, ny tarikasa serasera, ny tarikasa enti-manana ary ny tarikasa lalàna sy fitrandrahana. Ireo tarikasa 5 mitsangana ireo dia anasanantsika araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ary ny trakefananantsika mba hiditra ao aminy. Matetika isika dia nivelany any miteny fa maninona tsy atao amin'izao ilay trano, fa maninona no ohatran'izao, etcetera etcetera, mba tsy hanivelany tsika no miteny fa miditra ao anatiny mihitsy dia mandrosiko hevitra satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra araka ny fitenitsika ary raha maro ny mpanolo-tsaina hoy ny boky noabolana dia mandroso ny asa. Nanapa-kevitra ny akatoko ny fandraisana izay nivory tamin'ny faraka amin'ny 20 ny volana novambra teo fa iroso amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa isika dia ny anangonana 300 000 euros ao anatin'ny 2 taona 2022 sy 2023 ireo tetibola io telonjaha 300 000 euros na 3 hetsy euro zany dia mifanahatahaka amin'ny apport ilaina mieloany indramam-bola any amin'ny banky azahoana mampandroso ny asa. Manoloana zany vina sy tetikasa izany dia misy niezaka fanangonam-bola ho amin'ny dingana voalohany ny fanangonana ilay 300 000. Izao indray ny tenin'Andriamanitra araka ny Korintianina 2:9. Paoly apôstôly no manoratra. Koa vavolombelona fa araka ny zakany ny fiangonana tany Makedonia ny resahany io, izay fiangonana kely madinika ny tany. Vavolombelona Paoly fa araka ny zakany, eny mihoatra noho izay zakany aza sady araka ny sitrapony ihany nanomezany ary nihoatra noho izay nantenainay fa ny tenany natolo no an'ny tompo aloha dia vao anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavana, dia aoka araka izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao na hoe amin'izao fanomezana izao. Zany tenin'Andriamanitra zany nanosika manery iroso ho amin'ny ezaka fanangonam-bola. Ry havana, efa herintaona mahery kely zay no efa nisy nanomboka nanolotra vola ho an'ny trano ka tsy niandry ny lamina, tsy niandro hoe inona marina aiza avy ny taratasiny rehetra fa naneo fahavononam-po ka nanome sahady 30 euros, 50 euros, 100 euros, 300 euros ary hatramin'ny 3 000 euros mihitsy aza. Ka ny fitambaran'ireo izay fa lela vola azo dia nahatratra eo amin'ny 20 000 euros eo. Taoriana ny nandaniana ny ezaka anatratrarana ny 3 000 euros anatin'ny 2 taona dia nisy ireo naneo fahavononana ka rentsika ohatra ilay nanomeny voaloha karamany ho an'ny trano, nambara teto zany ny voaloha karamany natolony ho an'ny ezaka trano. Tao koa ireo mpikambana amin'ny komitin'ny trano izay tsy mitarika sy manentana ary mampirisika ambava fotsiny fa mitarika antsika ao amin'ny fanomezana mihitsy aza ka efa nisy 2 nanonona 3 600 euros ary misy iray voarentsika teo nanonona 5 000 euros. Ary ankoatran'izany dia nisy vala iray, fatatsika fa misy vala 10 amin'izao fotoana izao eto amin'ny fiangonana ary atsoatsy dia mety 12 ny vala, fa nisy vala iray izay nanetsiketsika mpikambana ao aminy ka ny atsasany fotsiny tamin'ireo ao anatin'ny vala io izay nivory dia efa nanonona 15 840 000 euros. Raha tambatra ireo zay tonom-bola sy zay voangona treto dia efa 400 isanjato 16% amin'ny tanjony io zany
ny hoe fa tratra sady atreto ko entaniny isika tsirairay avy na isam-pianakaviana na mitambatra any amin'ny vala mba andray anjara mavitrika amin'izany tsangam-bato lehibe atsangatsika ho an'ny taranaka izany. Misy amintsika eto a mety tsy eo tsony afaka 30 taona 70 taona nefa kosa isika isoratra ao amin'ny tsangam-bato ny anarantsika nandray anjara nanorina izany ary ahafahan'ireo taranaka mbola manohy ny fanompoana ary indrindra mbola manohy ny fanompoam-pivavahana sy ny fiainan'ny fiangonana hatrany. Ka dia entanina isika ho amin'ny fananganana izany tsangam-bato lehibe ho an'ny taranaka izany ho fampandrosoana sy fanitarana ny ambaindain'ny fiangonana ho voninahitr'Andriamanitra. Ary farany hoy ny Korintianina 1:5-7 ko amin'izany rahalahy malalako miorena tsara aza miorava ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Araka izany dia misy fandaminana. Zao zany fandaminana zany manomboko zao a dia isy ny fanoratana sy fandraisana ireo tonom-bola izay atolotsika ho amin'ny ezaka amin'ny trano. Afaka manatona ny dekona isika fa indrindra afaka manatona ireo mpikambana ao amin'ny komitin'ny trano. Antaniny dekona raha mbola tsy fatatsika hitanareo amin'ny tranokala koa sy ao amin'ny tahirin'ny fiangonana ny anaran'izy ireo. Ka isy fomba telo azontsika mandray anjara. Ny voalohany dia amin'ny alalan'ny fanomezana ponctuel. Misy valopy izay zaraina amintsika. Ary ao anatin'izany valopy zany a dia misy formulaire izay azontsika fianoana. Asitsika ny anarantsika, ny mail-tsika, ny telefonitsika ary dia apetrakitsika ao izay tiatsika omena. Na omena ndray mandeha ponctuel zany dia kosetsika ao zay a apetrakitsika ny tonom-bola izay tiatsika atao na hoalomatsika isam-bolana ka dia hoe andoha izao mandritry ny zao volana ny tenanay na ny tenako dia manao soni. Marihana fa ity valopy ity dia efa misy ny adresy andefasana azy. Noho izany ny ataontsika dia mameno an'ity mampiditra azy ao anatin'ny valopy ary dia mametraka timbre dia azontsika alefa poste io a fa voaray dia ifandray aminareo ny tompon'andraikitra hijery ny fanatanterahana azy. Ao koa raha manao promesse de don dia tahaka izany manao tonom-bola ary dia nareo ihany ao anatin'ny bulletin izay omenanareo no mijeriny hoe le tonom-bola ataonay a alohana impito na alohana impolo na alohana inefatra amin'ny roapolo satria 2 taona moa lenjena na alohanay intelo. Arak'izay safiditsika ihany ka dia anjaratsika malalakitsika fa ny zava-dehibe dia ity ny hoe ny ahafahantsika ho tongotra miara-mamindra, ho soroka miara-milanja, ho tanana miara-mandray satria fiangonana isika, fianakaviam-be isika ary ny hoavin'ny fiangonana sy ny hoavin'ny taranaky ny fiangonana ny tsonjofontsika ao anatin'izany. Farany dia misy an'ity taratasy ity izay omenantsika mba samy mandray tsika. Misy ilay ataontsika hoe leitmotiv. Vina, levons-nous et bâtissons pour rassembler, servir et croître. Ary dia misy tononkalo izay nosoratany mpikambana ihany ao anatin'ny komitin'ny trano izay atolotra antsika ampaherezana antsika amporosihana antsika ao anatin'izany. Raha manana fanontaniana hafa isika dia aza misalasala fa ery arina ery zany a dia misy tompon'andraikitra ao anatin'ny komitin'ny trano izay amaly ny fanontaniantsika ary ho antsika izay mbola tsy nahazo izara ilay bulletin ilay feuillet azafady ary koa ny bulletin sy ny valopy amintsika dia ampitahoany amin'ny namana ny vaovao tsara ny vaovao mahafinaritra dia ely dia aza misalasala mampiely indraindray aza mampiely tsao mampazoto antsika fa ny ampely zavatra tsara kosa ve dia tsy ataontsika indrindra amin'izao krismasy zao ka dia tsy eo ny namana ary ampitahoany ny vaovao mahafaly fa manomana trano malalaka ahafahan'ny taranaka manompo tsy antery ary manatanteraka ny asan'ny fiangonana sy ny fivorim-piangonana rehetra isika izao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa sitraka ao ny
izara izao vina izao aminay ary ampandray anjaranay amin'izany. Tananao sy tongotrao zahay, ary efa natolotray ho anao ny tenanay manontolo mba ho ampiasainao, ho fanomezam-boninahitra anao, ary indrindra ho fananganana zavatra maharitra faminandratana ny voninahitra ao sy fanomponanao. Tompo, taio zany ezaka lehibe zany, ary etseo ny tsiraray avy atoky anao, fefa manomana ho an'ny tsiraray ho an'isa tokantrano, izay fandraisana anjara ho amin'izany ianao, inonay zany. Koa dia anao ny voninahitra, ho anay rehetra kosa ny farisiana, ary ho tsapanay ane fa tsy foana tokoa, tsy foana ny fikelezanay aina ao aminao Kristy, ilay ankalazainay. Minaranao mavonjy, amen. Dia tonga amin'ny fotoanan'ny fanasana masina isika izao ry havana, ataontsika ny hira izay efa voatondro dia mangataka ny diakônina mba hiakatra ety. Ry havana malala, mivelatra eto anoloantsika ny fanasan'ny tompo, izay anehoan'Andriamanitra amintsika ny haren'ny fahasoavany, ka ampiraisanytsika amin'ny zanany, misotro ny rany sy mihinana ny tenany, mba hanovozatsika hery, andraisantsika haim-panahy, ary indrindra hamelomany antsika ho amin'ny mandrak'izainy. Aokary hiara-mitsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo, aoka izary zany fiadanana zany eo amin'ny eo akaikitsika isika. Teny aminy hoe ho aminao ny fiadanana maly hoe ary ho aminao koa. Ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Asa ny ratony fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko poranomasin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao, hitsao ny fanapana sy ny fahefana rehetra anao mitahotra, ary raha ny fiangonana any an-danitra sy ty-antany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe nideranay hoe Masina, 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 Jehovah, ry kristianina malala, aoka anginao anatrehan'ny tompo isika,
ka iaino sieritreritra tsara ny teny milaza ny amin'ny nanorena ny tompontsika izao fanasana masina izao. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity ny kapoaka izay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy, na ovinana no misotro ianareo. Fa na ovinana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka ny fiangonana. Mbola iara-mivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny rainay any an-danitra, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fisanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay, dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io, haidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisany ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fananao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay izay tonga eto anatrehanao mba hiombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao, tahaka ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, araka izay ara-manana amin'ny fiangonanao masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Jesosy ny ranao soa, fanandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika, koa izany no ahafahantsika manatona ny ray, ary miara-manonona ilay vavaka nampianarin'i Kristy manao hoe, rainay ô izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny lavitra. Omeo anay ny izay amina sahazo anay, ary mamelany milokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raisa mitondranay amin'ny fakampanahy, manafana amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ely, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka iara-mitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, dia Kristy ilay fampihavanana. Fa isika izao na dia maro aza, dia tena iray ihany isika, satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompo, dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Voavela tao amin'ny Kristy ny heloka ao, ko araka izany mahaiza mamela heloka koa. Hoy ny tompo, indrefa mitsangana ao am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho, ka iara-misakafo aminy ary izy amiko. Ko andefa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Dia manao ny hira izay efa voatondro isika, manomboka amin'ny 261, dia zaraina amintsika eny ny mofo sy ny kapoaka. Rehefa tafaverina ity ny dekona, dia miara-mandray ny mofo
sy misotro amin'ny kapoaka isika zay efa nahazo dia mba mipetraka mba ho hitan'ny dekona zay mbola tsy nahazo. Tizantsika amin'ny 78.
fahatelo. aoka iara-mitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanomenareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana nareo tamin'ny fahotana rehetra, izy eny ampahery sy hiaronareo amin'ny finoana marina ho fiainana marak'izay ho aminareo ny fiadanana. Petraka isika. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Tompo misaotra anao izay no ity fotoana nomenao ity izay nahazahoanay, nankalaza anao, nandray anao, ary namelombelona indray ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana taty anaty. Ankehitriny, dia tianay nitrotro ambavaka ireo namanay, ao ireo marary any amin'ny hopitaly sy any tokantrano. Ampaherezy tompo, ary ataovy mahita ny anjarany koa amin'izao andro krismasy izao. Dia ianao ny tany fitsaboana, anome fanasitranana ary ampanakoako ny herin'ny krismasy ao amin'izy ireny. Mivavaka aminao izay ho andro ny donam-pahorinana moiavana, ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana ny maty ary ampaherezo amin'ny finoana sy ny fatokinanao. Mivavaka aminao izay ho andro sahirana, ninninona antony izany fahasahirana an'izany, ninninona koa endriny. Efa nitonona mpamonjy anay ianao tompo, meteza hijery ireny namanay ireny ary anome azy ny fanafahana feno azo ny manome voninahitra anao. Dia tena mivavaka aminao ny fiangonana sy ny asany manerana izao tontolo izao, ka ampaherezinao ny teny napetraka ao ho adidiny, tsy verina aminao foana raha tsy natateraka izay nanoranao azy ary ambinina amin'ny alehany. Dia tena mivavaka aminao ny FPM manontolo, ny FPM Tolozy, indrindra ny ezaka amin'ny fananana trano. Tompo, efa nametraka izany tomponay ianao, le nanomboka asa tsara tao anatinay no atanteraka izany, anetsiketsika anay tsirairay avy ary atao fitsapanay, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay aina ao amin'ny asanao. Dia tena mivavaka aminao tompo, ireo nandray fahasoavana, ataovy mahay misaotra, ataovy mahay mideranao, mahay mankasitraka ary mahay mizara amin'ny hafa. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny ty firenena zay itoeranay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, mba tahinao ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fampiadanana ny vahoaka ary indrindra
amin'ny fandalana ny rariny sy ny hitsiny. Omeo ny mpitondra ny fahatahorana anao, omeo ny vahoaka ny firaisan-tsaina, ary omeo an'ny firenenay tompo, ny hita ny fahasoavanao izay arotsakao ny mahaimaim-poana. Maro ny tena aingatahana foy ny fisainanay, ka izay fantatra fa tokony ho anisam-batan'olona, tokony ho anisam-pianakaviana, ho an'ny fiangonana, dia kinonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy izany, dia anao ny dera ny aja ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Azo mipetraka nareo. Araka ny fanaontsika zany le kapoaka dia tsy ampiasaina intsony akory, ka dia ajanontsika misy fandrofana azy ariariana, apetrakitsika any le kapoaka rehefa mirava eto isika. Ao anatin'ny fandaminana ihany dia ity hevitra ity dia babangona tsy misy ninninina ny vatanana teto, vao napetraka ny seza vao nalamina. Ary rehefa miala eto koa zany dia tsy maintsy ho dioviny ity ary angoniny ny seza alamina mba ho apetraka ry amin'ny fitaorany izay ary lavitra ivelany ery. Ka entanina sika rehetra izay afaka manome tanana ao amin'izany. Ny sampana moa dia efa ao anatin'ny rahateo, ny dekona tompona andraikitra rahateo, fa isika rehetra izay malala tanana ary afaka manoana amin'izany fa arakaraky ny mahabetsaka atsika ny mahavetivety ny asa. Ka dia misaotra indrindra amin'izany. Ny zavatra faharoa dia ity, tsy afaka mifandray tanana tsika na ifanoroka, ifampiarahaba amin'izao, ka dia ifanofahofantanana ny ataontsika rehefa mirahavety mariky ny fifampiarabana, mariky ny firarintsoa ary mariky ny fankalazana an'Andriamanitra koa noho izao krismasy zao. Rehefa vita ny fahofantanantsika dia mitehaka kosa sika manome voninahitra an'Andriamanitra, ary ataovy tehaka mafy satria ho an'ny tompontsika izany. Dia mamarina ny fotoana isika ho teneniko ihany ny anaovana izany rehefa avy eo nitsangana isika manao ny hira izay mialoha ny afatra sy ny tsodrano, aoriana ny afatra sy ny tsodrano dia misy ilay mba no fahofantanana sy mitehaka ho an'ny tompo. Ataontsika ny hira izay fa voatondro. Tsika izay vavy nankalaza zao krismasy izao, mifaly mandrakariva, mivavala landava, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany misitrak'Andriamanitra ataonareo izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo any eny Tompo, hitay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana.
voninahitra ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanay masina izay tranotalony indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana ny fiadanana ka manontony tompo amin'ny fifaliana raiky amin'ny valopolo dia mirary krismasy sambatra ho antsika rehetrarehetra tompoko dia voninahitra ho an'andriamanitra eny ary dia mangataka anao tanamaro amin'ny seza amin'ny faminengenina zany ny seza ary avy eo dia angoniny tompon'andraikitra ay azafady indrindra mbola mila désinfectena hono le seza vao angonina ka dia somary miandry kely efa makany any déconne manao désinfecté zany no ampifanaingentsika le seza misaotra tompoko ay zay le raka